miovaova avokoa izao rehetra izao. Mety miova ny zava-misy eo amin'ny fiainanao. Ny vadinao mety miova, ny zananao mety miova, ny pasteranao aza mety miova ihany koa. Saingy misy zavatra iray ihany izay afaka hitokisantsika amin'ny fotoana rehetra. Ny andriamanitsika dia tsy miova mandrakizay. Hoy ny Baiboly hoe fa izaho Jehova dia tsy miova. Midika zany fa ny maha izy aza sy izay rehetra ambaran'ny anaran'ny masina dia tsy hiova mihitsy. Vaovao mahafaly ho antsika rehetra izay mino azy zany, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, midina avy amin'ny iray ny fahazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloky ny fivadihana. Satria tsy miova izy dia azontsika antoka fa afaka matoky izay rehetra lazainy isika. Andriamanitra tsy baolona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy nefa tsy nanan-tanteraka, na efa niteny va izy ka tsy nitoviny? Satria tsy miova izy dia fantatsika kristianina sahady fa fahasoavana sy famindram-po no hanaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika. Satria tsy miova izy dia azontsika antoka fa tsy handao antsika mihitsy na hahafoy antsika akory izy. Ary satria tsy miova izy dia tsy mila manahy ny ampitso isika. Ny Baiboly dia milaza fa tsy mila matahotra isika, na dia mihovitrovitra aza ny tany, na dia mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirohondrohona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka mihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Ninona miova eto an-tany dia tsarovy fa tsy hiova izy na dia kely akory aza, ka afaka matoky azy isika amin'ny fotoana rehetra. Ny sasany dia mitoky amin'ny kalesy fitondra miady, ary ny sasany dia amin'ny soavaly. Fa raha izahay kosa dia ny anaran'i Jehova Andriamanitray no antsoinay. Raha zavatra maro samihafa no ametrahantsika ny fitokisantsika fa tsy amin'Andriamanitra, dia ho diso fanantenana matetika isika, satria miovaova daholo ireny zavatra ireny. Fa Andriamanitra no tsy miova, ary ny taonany no tsy ho tapitra. Izy ilay talohany namoronany izao tontolo izao ihany no izy ankehitriny, ary izy ankehitriny no ho izy mandrakizay. Mety hisondrotra ny vidim-piainana, mety hiova ny lehibenao, na ny asanao, na ny mpitondra ny firenena, na ny havanao sy ny namanao aza. Saingy tsy tokony hatahotra ianao raha ny fiainanao dia miorina tsara ao amin'i Jesosy Kristy, ilay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay.